tadidi. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, sivy amby folo zato, ake amby folo. Ary ndraiky dia toa varena ny varavarakely foana fa inona mahalasa saina andrety e? Tsy hoe inona fa iza. Jerena ery e, ngara-panana le mipetraka eo ambonitsika io. Maninona indray zao izy? Jerena ino fa lasa izy jere. Tômôbila vaovao foana mety. Andriamanitro. Veo hity ina. Veo hity indray ny androany. Mbola tsy nahita an'iny indray. Hummer, Toyota. Tsy haiko tsony e. Tena asa zao iny rehefa maty. Cortège efa tsy haiko hoe hatraiza lavany. Hatrany Nosy ka hatrany tsy haiko. Hatrany Ampitatafoka angamba ny halavany cortège. Tena enjana be fa zany aloha ihany fa ny fiangonana idirana iny zao rehefa maty ny tsy haiko satria izy iny dia ohatrany tsy miraharaha fivavahana mihitsy izy hoe ketrika sy vitana ihany no mahatafy e. Mety ao aky. Zaho mboka amin'iny. Ahoana tafita be an'iny nefa izy raha tsy miraharaha an'izay fisian'Andriamanitra any. Izy raha ny teny mihitsy hoe izy tena tsy mino an'Andriamanitra e. Fa nefa izy tena tafita be. Tena manan-karena be izy. Tsika zao tia mivavaka be tsika rehefa jerentsika. Tsika tsy mahantra fa tsika ga manan-karena be zany. Inona zao zany resahanareo roa zany le hoe ngara-panana ery ambony ery zany? Dia inona mahavariana anareo roa ao? Hoe maninona manan-karena be izy? Nefa tsisy Jesosy. Ve zany mety isy zany, mety betsaka mihitsy tsy ferana mihitsy fa aza mialina ny ratsy fanao ny tenin'Andriamanitra. Zao no lazaiko anareo. Ngara-panana adala be. Ahoana? Tena adala be mihitsy izy iny. Fina le mampadala anazy e. Mamoa ary sao dia mialina anazy. Sanatria dia sanatria ka ny tenin'Andriamanitra mihitsy angeny mamaritra hoe raha misy olona anankiray manan-karena be nefa tsy mieritreritra an'Andriamanitra mihitsy adala. Ndraso aloha nareo roa zao no asaiko mamaky Lioka 12 jerentsika 20 sy 21. Lioka 12 dia 21 sy 20. Tsy maninona lavalava kely ny teny ianarantsika amin'ny tian'io ity fa ilayntsika mihitsy mampitandrina antsika amin'ny tenin'Andriamanitra ndraotsika adala io. Lioka 12 20 sy 21. Ahoana le teny ao Jenna hoe? Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza ny zavatra noharianao, toy izany izay mihararena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe aika rehefa tsy mihararena ho an'Andriamanitra tsika dia tena adala mihitsy. Manan-karena ho an'ny tenantsika fotsiny. Tsy mety zany. Maka lesontsika ary mila mivavaka ho an'ny ngara-panana. Tonoiny hoe Joanna inona le tenin'Andriamanitra teo? Lioka 12 20 sy 21. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza izay zavatra noharianao, toy izany izay mihararena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra noharianao, toy izany izay mihararena ho an'ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ndao samy andinika tsika rehetra hoe ho aniza moa io harena ho antsika, alaintsika be da be io, ho an'ny zanantsika, ho antsika, ntsika be da be ve? Fa raha tsy mihararena ho an'Andriamanitra tsika dia tsisy dikany daholo fa adalana kay ilay izy. Lioka 12 20 sy 21.
Ombay Mr. Gigi.